Toy ny ilay raharaha izay nahafatesana anifaneva tany Antsiranana Mandidy ka natezitra ny mponina izay nidina andalambe mba hanaovana fitsaram-bahoaka ireo izay voalaza fa nahavandoza tamin'izay fakanankiriny sy famonona any tovolahy izay fantatra amin'ny anarana hoe faneva izay no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono na matezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny ilay raharaha izay fakanankeriny ka niafara amin'ny famonona raha vantany vao tsy nahalo vola ny fianakaviany ity tovolahy izay fantatra fa nisy nakankeriny tany Antsiranana Mandidy ity no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tranga mampalahelo zazavavy kely iray izay 12 taona maty voadonan'ny fiara 4x4 raha iny hiampitany lalana iny tamin'ny ity herinandro ity teo Ampombobe Andrantsara commune Ampahana district ny Antalahy. Mazava ho azy fa maty tsy tradrano ilay zazakely 12 taona ity taorian'izay dona nahazo azy izay. Tao Antananarivo renivohitra indray lehilahy iray izay hita faty nitsingevana teo amin'ny ranony Masay tamin'ity herinandro ity sahabo tamin'ny 12 atoandro. Mpamonjy voina manao fisafoana no nahita azy io. Tsy fantatra ny nahafaty sy ny mombaomba azy ka ilazana izay very havana ho eny amin'ny tranompaty ao Antananarivo renivohitra ao. Mahakasika ny toy ny ilay raharaha izay nahitana sakoroka tany Antsiranana Mandidy. Naharitra adiny enina ny sakoroka tamin'io alina izay nisy olana izay nahitana an'ireo vahoaka marobe izay nanodidina ny bureau police pirenena. Nisy ireo vahoaka nitaky fitsaram-bahoaka te hamono an'ireo nahavandoza. Maromaro naratra indrindra ny mpitandro ny filaminana vokatry ny toraka nataon'ireo fokon'olona. Farany nakarana any Antananarivo renivohitra farak'izay haingana ireo olona 9 ka ny lehilahy ny 7 ary ny vehivavy ny 2 izay voasambotra vororohy ho namono any faneva. Nahiditra vonjomaika Entsiafahy sy Antanimora izy ireo. Aoka ho sambotony vahoaka tsy azo atao ny manafika ny bureau na tobily mpitandro ny filaminana sy ny manao ny fitsaram-bahoaka hoy ny mpitandro ny filaminana hatrany. Raha iny zavanitranga tany Antsiranana Mandidy mantsy no resahana dia izay raharaha mahakasika ny famonona sy fakanankiriny any tovolahy izay 12 taona. Lehilahy misa 7 no nadoboka any Entsiafahy izay ary ny vehivavy misa 2 eny Antanimora. Disadisam-piarahamonina sy ny lonolony no tena antony namonoana izy ireo an'ilay tovolahy. Ady amin'ny fakanankiriny sy ny tsy fandriampahalemana ny 7 aprily 2024 dia hita faty tao Amparivato fokotany Anosivola Antsiranana Mandidy ny tovolahy iray izay 12 taona antsoina hoe Faneva izay nanjavona nanomboka ny 12 Martsa 2024. Araka ny fanadihadiana dia nandeha nitsidika ny sakaizany tao Avaratsena izy io ary taoriany ny antsoan'ny olona tsy fantatra azy dia tsy niverina intsony izy. Tamin'io alina io no nanjavona izy io dia nisy ny antso tamina finday ilay tovolahy ihany ny reniny. Nitaky vola 10 tapitrisa ariary ho takalonaina. Nanao fitarainana avy hatrany ny fianakaviana ka niditra antsehatra ny polisy sy ny zandary tany an-toerana taorian'ny fikarohana sy fanadihadiana dia hita ny razana efa nalevin'ireo olon-dratsy tao anaty lavaka lalina mirefy 9 metatra. Ny iray tamin'izy ireo no nanoro ny misy ilay razana sy ny mpiray tsikobakomba tamin'ny rehetra. Nitoy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo nahavandoza. Vokatra izay olona izay misa 7 izay no voasambotra tao anatin'izay raharaha fakanankiriny izay. Natolotra avy hatrany teny amin'ny fampanoavana ny raharaha ka nidoboka amponjavonjomaika Entsiafahy ireo fitolahy ary eny Antanimora kosa ireo roavavy izay samy vororohy ho tompon'antoka amin'ity raharaha fakanankiriny sy famonona fena bibina ity. Niaiky ny heloka nataony avokoa ireo vororohy rehetra tamin'ny raharaha ity ary samy nanana ny anjarany ndraikiny tamin'izany von'olona izany izy ireo. Fantatra koa fa olona efa mpifandray tamin'ny fianakaviany Faneva ny sasany tamin'izy ireo sy ny atidoha izay nikotrika ny famonoana. Efa milamina tanteraka ny ao an-tanàna Antsiranana Mandidy
taorian'ny fandraisana fepetra nataon'ny tompona andraikitra isan-tokony sy ny fampiresahana tamin'ireo mponina tany an-toerana tany. Raha ny fantatra hatrany dia efa nisy raha-rahampitsarana teo anivon'ny fianakaviana mikasika ny lova izay navelany rainy faneva araky ny voalazan'ny loharanom-baovao ireo olona izay nakankeriny ireo. Mihodina eo amin'ny resam-pianakaviana ny raharaha hoy kosa ny mpitandro ny filaminana izay nanomeny vaovao. Sprintera iray no nitondra ireo vororohy niala tao an-tsorony mandidy tamin'ny misasaky ny alina tamin'ny andro ny nahatratrarana azy ireo nihazo tany an-Tananarivo renivohitra tany ary efa any am-ponja avokoa ireo rehetra vororohy amin'izao fotoana izao. Ka dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasany havan'izy ireo zao ary ainganeho tsara levenina ny maty aza misosoka alahelo intsony. Ho an'ireo rehetra izay tena navandoza kosa dia ainganehy mba ahazo sazy izay tena sahaza azy ireo amin'izay resaka vonolona feno habibiana izay fa tena fandikan-dalàna no sady toetra izay tena mirefarefa amin'ny tany izany toetra tia mamono ny hafa izany. Mahatalanjona sy mahalasa saina ihany raha vantany vao mandinika an'ity resaka fakanan-keriny sy ny famonoana olona amin'ny fomba feno habibiana ity. Tsy ny toerana iray no misy anazy io fa maromaro ny toerana tena ahitana an'izany trangana fakanan-keriny zany matetika ary na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mba hamongotra hatramin'ny fakany ireo izay tambazotra mpakan-keriny izay dia ahitana fitarana foana ny hevin-dratsy ny ireo olon-dratsy izay manao an'izay asa fakanan-keriny etseroa izay. Ary matetika misy amin'izy ireny dia olona izay tena mahafantatra tsara sy tena ankaiky ny fianakaviana an'ireo olona izay alain'izy ireo ankeriny ireo ary tena mitaky vola be amina tapitrisany maromaro ireo olona izay mpakan-keriny izay mba ho takalonaina n'ireo olona izay alain'izy ireo ankeriny izay. Midika izany fa tena efa tambazotrana fitadiavam-bola amin'ny asa fanaovan-dratsy mihitsiny ity resaka fakanan-keriny etseroa ity ary mahatsiaro miaina andriranantso mihitsy ireo vahoaka izay amin'ireo toerana izay lasibatry n'izay resaka asa fakanan-keriny sy ny famonon'olona amin'ny fomba feno habibiana izay. Oviana araka izany mba tena ho fongotra hatramin'ny fakany ireo tambazotrana fakanan-keriny sy ny asan-jiolahy izay hita fa mbola mihianaka ihany mandraka teny androany ary oviana mba tena ireo izay tena atidohim-pikotrika an'izany mba ho tratra ary mba ho voafonja toy ireo izay mpandray anjara madinika ao ambadika an'izay resaka fakanan-keriny izay satria mantsy matoy io mbola mitovy foana io resaka fakanan-keriny io tsy maintsy misy foana ireo izay tena lehibe sy ireo izay tena atidohim-pikotrika an'izany asa ratsy amin'ny fakanan-keriny izay. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.